Makasitrahana ary nomena mari-boninahitra ireo mpiasa miisa 10 vita be teo anivon'ny postra malagasy. 420 izy ireo avy amin'ny postra isan'izany ny Tale Jeneraly Randrianarson Richard ary 420 ambiny kosa avy amin'ny ministera ny fanovana ny nomerika ny ahitao Rakajimbrindra ny postra ary ny fifandraisan-davitra. Lanonana anatrehiny minisitra tompony andraikitra Tahina Razafindramalo sy ny mpikambana avy amin'ny filan-kevitry ny mari-boninahim-pirenena malagasy Donatella Kotonarivo. Nambarany Tale Jeneraly ny postra malagasy fa viana apetraka izy ireo ny fampisitrahana tolotra manaraka ny toetrandro an'ny olo-pirenena tsy ankanavaka ao anatin'izany ny fitehirizana sy fitantanam-bola elektronika naparitaka ho an'ny daolobe izay nosokafana nandritra ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny postra. Amin'izao andro fankazany andro maneran-tany ho an'ny postra izao dia ny vinanay ato amin'ny postra dia ny fametrahana foanatrany ny postra ho lasa ho acteur incontournable miaratsiny amin'ny teny frantsay hoe tena hoe acteur incontournable amin'ny inclusion financière araky ny fananjavana azy omaly mba tena hoe mpandray anjara mavitrika sy mpandray anjara feno amin'ny fampisitrahana arabola ny malagasy eto Madagasikara na ny eto na amin'ny tanan-dehibe indrindra fa ny any amin'ny ampanivohitra amin'ny mari-boninahitra zay dia mari-parakasitrahana avy amin'ny fanjakana izy io zany hoe matoa ianao zany nahazo mari-parakasitrahana dia hoe olona voasokajy ao anatin'le hoe tsara fiasa, tsara fitondran-tena, tombotsoa anankiray izay eo ihany koa tafiditra, misy tombotsoa tafiditra any anatin'ny karama izy io.